Tohona ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Tompo ry havana. Amen. Hivavaka ary isika, misaotra anao mandrakariva izay, ry Tompo rainay any an-danitra, tratro izao faran'ny herinandro izao. Misaotra indrindra fa matoa izahay tahaka izao dia nitantana anay ianao, na tamin'ny fiainana isan-tokantrano izany, ny asa aman-draharaha, ny fianaran'ny ankizy. Misaotra indrindra Tompo. Atolotra ianao fa mendrika anao ny tera ny saotra ny hajaron'ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ny Daniela toko 3, andininy 420 ka hatramin'ny 170. Iray amin'ireo andiny tsoatra masina voalahatra ho vakiana Rahampitso Alahady ry havana. Izany dia ahitantsika ny tantaran'izy telo lahy, Sadraka sy Mesaka ary Abedinego, izay nivoaka avy tao amin'ny laforo misy afo mirehitra. Eto dia miharihary ny mampandresy ny Tompo, ary izy daholo no manao ny zavatra rehetra mba hampandresy koa ny mpanompony. Andinga jerentsika indray mitompo maso izany. Voalohany amin'izany dia naniraka zanak'Andriamanitra hono 120 tapany farany, na koa anjely hoy Nebokadnezara eo amin'ny 120. Andriamanitra naniraka ny anjeliny tahaka an'izany mba hanampy azy telo lahy tao anatin'ny laforo mirehitra afo, hiaro sy hamonjy ny mpanompony no atondihany tao. Zava-dehibe fa tsy maty mahitao izy telo lahy, fa mbola nataon'Andriamanitra toy izao koa ary izy. Dia hitantsika amin'ny tantara eto hoe ny volony tsy nikaikony, tsy niova ny lobany, tsy nisy fofona akory tamin'izy ireo. Raha fitinina izany ry havana dia izao, Andriamanitra avokoa no manao ny zavatra rehetra mba hampandresy ny mpanompony. Izy misahirana, izy mbola maniraka anjeliny na zanak'Andriamanitra na Jesoa mihitsy, araka ny ahitantsika azy eto ary iainantsika ankehitriny. Andriamanitra no misahirana mandefa ny mpanompony, mandefa ny Jesoa mba hiaro antsika amin'ny etraketraka izao fiainana izao. Fa ny any anjarantsika eto dia izao ny mahatoky azy. Araka ny tenin'i Nebokadnezara, hitantsika eto amin'ny 20. Izay fotsiny ry havana, tsy nisy hoe hetsika, tsy nisy hoe zavatra nampanahirana nataon'izy telo lahy, fa dia izao nahatoky. Ary tena mahatoky an'Andriamanitra, Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika izy. Ry havana, ny fahatokiana an'Andriamanitra, ny fahatokiana an'i Jesoa no loharanon'ny fandresena, na azo ambarako hoe fanalahidin'ny fandresena ry havana. Dia irina ary izany mba ho amiko sy ho aminao. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra mpandresy ianao. Amen. Vavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho, misaotra anao fa Andriamanitra velona ao amin'i Jesoa Kristy ilay ivavahanay. Tsy fantatray tokoa na manahoana no fiainan'ny mpino eran'izao tontolo izao. Fa izay kosa nefa dia mino fa misy any tena miady mafy. Raha tsy resaka fa tsy any amin'ireo tany izay tsy azo hitoriana ny filazantsara, tsy azo hanambarana anao Jesoa Kristy, indrindra any amin'ireo tany silamo marobe. Tena betsaka no atsipy any laforo mirehitra afo tahaka ny hita eto Tompo. Tena betsaka ny alefany. Dia izao ary asehoany voninahitra ao amin'izy ireny mba hampandresy lahatra tahaka ny Nebokadnezara koa ka hanompony ireny fireneny ireny anao Jesoa Kristy. Dia mivavaka izay ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay miady mba handresiko Tompo. Irao ny anjelinao, irao Jesoa Kristy indrindra indrindra, irao izy Andriamanitra hiaro azy ireny. Dia mapetraka eo am-pelantananao izao faran'ny herinandro izao, ny fiomanana ny tsirairay avy, ny fanompoana Rahampitso, ireo mpanomponao rehetra tsirairay avy araka ny anarany, manana ny ndraiky ny tsirairay ihany koa. Engany reny rehetra ireny samy miomana amin'ny alalan'ny fanahy masina hiara-iasa aminao, ary izay tsirairay avy tonga hivavaka efa ampiomany am-po, an-tsaina, am-panahy, ara-batana, eny amin'ny lafiny rehetra, fa hiano aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa any amin'ny fiangonana dia ny tempolonao masina. Dia amin'ny anaranao rery Tompo
nanaovanay an'izany vavaka izany. Amena. Ho aminareo ry havako, fiadanan'i Jesoa. Amena.